fa raha eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena kosa indray no asiteny dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny lalao afrobasket ho an'ny sokajazavavy latsaka ny 12 taona tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina no nanatanterahana izany lalao fanokafana ny taranja basketball izany. Ny hariva teo ary dia Madagasikara sy Maroc no nanao ny lalao fanombohana tamin'ny fomba ofisialy. Nivoaka mpandresy tamin'ny fomba ofisialy tao anatin'izany moa ny ekipa pirenena malagasy izay nibata ny Amboara tamin'ny isa mavesatra 2-20 tamin'ny isa 7-20. Ito izany ny lalao ho an'ny ekipa pirenena malagasy ary dia maro ireo mpandray anjara izay andrandraina fatratra fa hitondra ny anjara brika mavesatra ao anatin'ity lalao ity. Ny orinasa mpifandraisan-davitra Telma Madagasikara moa no fantatra fa dia manohana ofisialy ity lalao eo amin'ny taranja basketball ity. Ny malagasy tamin'ity andro voalohany ity satria tsy misy tsony miracle natao nataknina tsy tratra tsony io isa io. Bon départ hoy ny vazaha na tsara fitomboana hoantsika malagasy ao anatin'izao andro voalohany izao satria dia elelelany isa efa misasaka be zao io isy io aloha grifina bakolony aina satria ny atsasan'ny 9 ny anany amin'ny 3 any ary mbola amboniny 3 ary izany elanelany isa eo amin'ny rotota izany nazona assez franc ny marocanina na lancer franc ny marocanina Nisri dia navoaka ny Sersoto ny tiran'ny Nisri aro ho an'ny Nisri dia midola mitovy amin'le teo ihany izy ihany manao récupération de balle aloha izay efa pressé aty amin'ny sisiny aty Aisha miditra ao anaty botay.